dans l'application de l'un de nos modules au sein de l'Université d'Antananarivo, toujours dans le cadre de la commémoration des événements qui se sont passés en 1947 pour la lutte de l'indépendance de Madagascar. Justement, nous souhaitons aborder un aspect de ces événements, toujours, dont on ne parle presque jamais. Au programme, nous aurons une conférence ayant pour intervenant le professeur Rodin Serge Henry, qui est académicien et chercheur en culture, puis le professeur Ravel Manana Jacqueline, qui est historienne, et enfin Ranji Soufnatenena Mikia, qui est anthropologue. Ils aborderont le thème du Sampi, du Oudi, des institutions malgaches, sociales, religieuses, politiques, mais surtout militaires. La conférence sera suivie d'une performance en slam par Barry Benson et System D, puis un live painting avec le collectif Mesa. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à nos intervenants. Paroche qui a en parle, historienne du droit et des institutions. Adematua, Maïtiarami, Paira, Sikata, Manuel, Sei, Apakagiri, Sakalan, Nisi, Yanagreta, Tovale Bulasa, Tueni, Tuera, Lucas, eu am Hadi, Santa Bíblia, Michelica, Tiri, eu citava Segueira, Fábio Marcelo. Santa Bíblia, tudo eu tenho que capaz, mas para de tanto nada, o tanto sinadini, a tole, o bal. Jadi na tora ni bal, so ram, simpat jaran, bal tatu so do stin, na tora na tondele, ana kuwa na sauna. Fábio Marcelo. E falar de Magna e este ator de Segramma via sema autoratore di Fantini Udele a Michel Totale di Rasanaroli, ma non ci possono andare con Rodi fa poterli andare a chi si Caracarana di Cetera da tua generale. Gli azzardi si mettono a mettere le sabate le famanita. Terti San Joan non di Rakpalana Nakadimi Malakas, di famanita non che uci. Facciamo dire che te non ci mettiamo a campana. Lo santo è tornato a parlare nei giri. Uci fa. Lo santo è tornato a Mazak. Uci santo è tornato a Saraviccio della Pianata. Uti si fa la fa la caluda San Joan, Arnier tu fuori. Sava Manaki, Sava Mayer, Anastana, Amerina Fasalamar, io accumullo che abbiamo niasse di Sava, Nayer di Sava, perché la madre anche la camnaku, io voglio cioè a cura la città a sulla pettale, perché a cura a sai di fatto. Sembra tu grandi di Uldia, Semsaraka, che potrebbe tenere di si fa. Dia di kata khususnya sahabat saya, umumnya sampai kantornya umumnya di seluruh Madeira masih sekse. Saya dia nanti di asana siat acara. Per kata dia nanti mantul jufan dengan tujuan nanti bina dia tuan di bagasi. Anu acaranya di sini misi, anu acaranya honore misi Antomura Michel, Nisi,
Andrabeafeno, Albert, misy Andravena Solberma, zay mbola efa ny temahaino nefa ohatra sarotra be tokony mitonga taty izy raha tena mety ny fandaram-potoana fa tsy tonga satria izy no anisany olona nandita ny teny hoe hatsarana. Dia teny hatsarana io dia narena atao anaty baiboly mikarakara ny resaka otsy. Isany mikarakara ny resaka otsy fanafody. Ny teny faharoa tsy maintsy lazaina koa dia za koa dia namany olona avy ao amin'ny zanadrano. Izy ny tonga taty amiko fa tsy tady azy any no ny antony le hatsarana. Nisy andrafety Voamorisy lehibe any zanadrano fitondrampony izany. Ary mbola mihetsika be izao ary vao tamin'ny herintaona nanome anaran'zareo amin'ny totoeto ramatoa Rasoateto hoe ahoana fa ny zanadrano dia isan'ny olona tsotsona rehefa mikasikasika dia Monerika satria ndraiky foibean'ny Bazimy sao dia adino zay ka rehefa foibean'ny Bazimy fa dia sana tsy maintsy eo ny zanadrano. Ny hatsarana mikarakara rokandro, mikarakara fanandrona, mikarakara fanasitranana. Fa ny zanadrano dia mikarakara hetsika, foroana sy fanabeazana olona sy fikarakarana ny tena fototra ny tena ekipresana le hoe fahaleovan-tsaina. Fanotsi ny fanafody tsy vitany hoe akora fotsiny kio, tsy vitany hetsika entina antsehatra fa teny kio. Misy teny mahasitrana, misy teny manoty, misy teny maharatsy ary ny tena zoky lehibe fotsiny. Anisan'ny fahaizan'izay teny zay sy fikarakarana izay teny zay dia existement. Tsy tonga fonjy nefa tena tokony mandeha fa dia mety nafinaritra teny famonona ny teny tapika be. Tireko masy tonga dia mamonona. Nefa tsy voatery hoe ekeko nazoko koa rehefa rehefa tena dinihana dia tena ao anatin'ny fiheverana malagasy ny olika sy ny fanafody. Ary efa raisina ny tantara ny ainy any amin'izay rakitra misy ohatra hoe mandeha tsikelikely manamafy ny atao hoe ody gasy fanafody satria rehefa tonga zao fotoana ny aretim-be zao, rehefa tonga zao fotoana iainantsika zao be dia be ny rakitra ny akora avy any amin'le fiheverana hoe ody sy fanafody averina ampiasaina na ampitomboana ary fampiasana azy na hita hoe aity miasa soa amin'izao. Ka le resaka hoe tsy taminy andro tolony tsaina fotsiny fampiasaina fa ankehitriny dia tena mbola manandanja dia manandanja dia atsotsika hoe ody gasy sy fanafody gasy. Tsisy idiran'le finoana amin'izany fa mety akody zany, mety rokandro, mety vato, mety tany, ny zava-maniry moa tsy lazaina tsony. Dia ny amarana koa zany dia zao tapitra avy amin'izao ko atao hoe zao mora misy izy moa le nametraka an'le atao hoe misy le atao hoe telo zoro ny avaratra natao ny tamin'ny teny frantsay triangle du nord. Dia zao izy io io tsy fanafody io rehefa makany aminay misy toerana izy ngedabena dia misy hazo maniry ao tanàna dia misy olona mipetraka ao ambany hazo. Dia tonga ao izy ny olona tena inona no tsy mety aminao, tsy mila tenenina tory any fa tonga dia hoe zao tsy mety aminao. Dia zavatra ataon'ny olona izy ary zao mora misy ela aminao zay le hazo io any alainy ny fakana, alainy ny hodiny, alainy ny raviny, alainy ny rivotra kopakopaky le hazo anankiray itsabony ny zavatra rehetrarehetra sy ny olona rehetrarehetra tonga ao aminy. Satria fanomezana hery le hazo tsy mitena koa zao mora hoe zao le hazo fa ohatra ny eritreretiny hoe ohatra ny hoe kiby izy io to fa izy tsy miteny hoe kiby ve io io zany hazo be fotsiny ary tsy avy avy tsy amotana ary tsy voava zay ny teneniny kosa aloha nefa rehefa manisy tsika dia isatena kosa any vao misy azy ao aorianany le valy dia tena tokony resahana tena. Zay manjara ko ahafahary zareo reto no tena hiditra lalina amin'le resaka rehetrarehetra.
mety fa vonontany avy aminareo dia za mino misy fa zareo dia tena afaka hiditra amin'izay. Ka ny fomba anaovantsika azy dia fanaovana ty teny voalohany aloha professeur Vandremana zareo miteny Andriamatoa Angelique misy fanakarozana teny olona rehefa avy eo namana atao fa tsisy fonontany sy voavaly zany rehefa tsy voavaly izy dia alefasany amin'ny malagasy alefasany tantarany andriny alefasany amin'ny bokibe dia bokibe efa fantatsika fa dia resaka zavatra rehetra rehetra eo efa vita ny fitrafika frantsay boko lehibe dia mipetraka ao amin'ny trano firenena eo izy elo hafa dia namanao izy sady namantsika be fa afa vita io efa vita teo zany resaka ataoko zany ka ohatra hoe zany any teniteny fotsiny efa ho an'ny mpianatra fiteny satria marina azo tonoana ny hatsarana misy rokandro misy fanandrona azo tonoana ny zanadrano misy mihetsika eo hijoroana antsehatra azo tonoana gisma zay mamorona teny azo tonoana zany zavatra rehetrarehetra ho lazainy zareo satria ny ody gasy sy ny fanafody gasy dia mbola resaky ny ankehitriny sotra nareo Professeur Vandremana, historien du droit et des institutions. Je ne sais pas dans quelle langue vous allez intervenir. Dans les deux. Je vous en prie. Natumana historien du droit, Yorangayu, n'a problème à faire, tout mon faculté des lettres, on va bien les dates, il y a 78. Et l'histoire et sciences politiques, des staffits atomiques, des carrières militaires staffits, des voûtés, on a nos doctorats à la crève. Des ils télé, tu es la mère de droite, tu ne nous fais tomber, t'attends, t'es étonnant. Des 1983. Deuxième, on a Anisania, oui, historienne du droit des institutions. C'est ma tournana Dédé et Ratan. Merci, professeur. Ça, on a dit ça dans la thème. Sono fantastiche anche tutte a fare anche professore se gli amici le speciali lui si umani e anche che alla sua vanno detto il detto anche sai che alla sua vanno detto il detto sotto ni sabato to no sanga wato fuji satile sana quanto ana la sabato per la senana to ni sampi ni mudi e andri e kinani firenena afana manana fanjipanema ara tsaina ara toekarena ara fiarahamony tika zany anteny teo professeur hoe mody fanafody dia tika nanao hoe mody gasy io a fomba fiteny fanaratsiana zavatra rehetra ho an'ny gasy fa raha ohatra nareo mianatra ny institution atao hoe niasina dia ao amin'ny asina misy lafiny anankiroa ny asina le asina voizy ny mpanjaka ho atao andrekina ny fitondrana politika teto amintsika rehefa tsy kenakenaina izy zay idéologie politique dia lasa ely dia ny ody zany rehefa rasy ny ody dia misy ody ataontsika hoe fanafody fa ny ody a ohatrany zavatra rehetra misy lafiny ratsy misy lafiny tsara za zany a ny zavatra teneniko an'io a dia zavatra amin'ny ankapobeny satria zany tosy manana télé dia tsy naheno anazy aho maka vo eo aho vo maheno hoe ay hoe misy eny zany ka tsy fantatra io na tantarany mary tsy mitantarany an'io fa be lehibe zany hoe misy question no slaminy zany dia mikely le fotoana fa ofitiny le izy eriny izy afaka alainareo tsisy olana mihitsy vo nataoko voaingana kely io hoe katia dia nataoko fitiniko le izy dia ny introduction zany a tsy misy satria zany
il faut le déplier. Mais l'introduction, quoi, ça, je rebondis sur ce que disent les autres, ici ou ailleurs. Deuxième introduction, enfin normalement en introduction, hein, Michel a dit une longue fidèle, vous savez, vous avez et ça doit quand on y crame, Rafa qui est non professeur, membre de cette Moubani, 1947, c'est en Japon, déjà, il n'a pas de ça. Les tic-tic-tic, toujours en dehors, il reste en tant qu'institution militaire. Mais avant, je vais quand même dire que ces institutions, les simples nous dit, c'était aussi des institutions religieuses, sociales, politiques et militaires. Quelle faut se faire à mes quoi se faire des appels définition il y a l'électorat Kataranyadri. Il y a malheur Kataranyadri là. Tena petite conférence ça j'attends le cours magistral mais la team pour notre désapéré toi enfin alors la tentisane n'a la connasse et des rêves n'a définition simple étymologiquement ce sont les samples ont été composés par des amulettes, c'est-à-dire des chapelets en chapelet ou les catholiques des chapelets des définitions là c'est morceaux de bois tapacas aussi tapacas ou de gaz et les photos de la gendarme aller la télé c'est pour ça que je regarde plus la télé les hauts de gaz les dalles si il y a un dalle de gaz une taille absolument d'autre respect le professeur Rodin, Serge Rodin, les Ranois, la savane, c'est ma savane, ça mais Famanine, le thème Ranois, il y aura les Ranoyers. Les Ranoyers, et là ça, les Ranoyers, la savane, les pas aussi les amis, la pas longtemps, ouais. Je ne sais pas si mes collègues Père Jésus sont déjà là. Matawata Père, ils sont bien. Disquem tem problema de chanfundo, statut na linha antena fundo para ele assim. O avião sabe, isso que são isso muito chato para il y a une définition morceaux de bois dans lesquels on avait les ranakandines. Qui étaient les ranakandines? Les ranakandines étaient des animaux tranquilles, mâles et femelles. Ça y est, ça a été disons l'incarnation. Quand nous l'avons loi, il s'en est une femme qui a été multipliée. Tel un femme qui a été multipliée. Ça en est dans le terme religieux, croyant. C'est les définitions. Des définitions, des quelqu'un qui a dans le grand 2, j'ai dit origine historique des Sampis. Le docteur m'avait dit tout à l'heure qu'il va parler de l'historique des Sampis. Bon, je vais quand même dire que, au temps des Vasils, les Sampis ne pouvaient pas être des Sampis parce que ce n'était que des Woudi. Ni Sampis, ni la il y a des caractères généraux de Fabio, surtout la sélection. Ils sont bien qui ont un PDP, à Miounia, ou de Carasano, ou de quelqu'un, ou individuel, ça m'a dit, ça dit, on a dit, quelque chose. En gros, on a dit, où est le lift, où tout le temps, c'est les Wood, Pétadia, Wood de guerre, Iscarasano, il y a 10 pages, 9 pages. Et vous direz, ça dit collectif ou individuel. Fan 5, nous, collectif. Et les 5 nous sommes tous 645. Les 5 ça va la fond. Nous la fond à ta mousse. Sans accepter les filles, on a attention, dans attention, tant que ça petit,
nous t'attendons comme dans le rue. Des gens qui arrêtent les cours, c'est tous un film de l'Église. Des avocats et vieux pour tout nous taper dans le rue. Nous la savons que la seconde on t'inquiète. Et tout d'ailleurs, ils se rejoignent maintenant, ils se féminine, misni, ou de trouver, ou populaire, vulgaire, des manines, missi, simple, style simple, simple nadine, simple contact, et dans le royal, et Africa, Amaluzé, le docteur, les autres, on a le coup, phare. Attends, une réponse en a coup. Il n'y a jamais deux réponses sont possibles. Première réponse, l'efficacité du sample est due à sa composition même. Le sample est un chapelet de oud et son attiré renferme une quantité de oud divers dont les vertus réunies constituent la vertu supérieure du sample. Deuxième réponse. Souvent aussi, l'unique morceau de bois qui constitue le zachaté, ou souche originelle du sample, possède des vertus très variées parce que le sample est le palladium d'un clan. Il ne est pas palladium, statue en bois de palace minerve, ari, gage de conservation de la ville de Troie. Le palladium, ça est où, Tani? Les tigres, vous savez, sans tigres, il y a un tigre. Tu sens pas de sang. C'est bon. Du reste, une caractéristique essentielle du sang, c'est qu'il est toujours un outil, jamais un outrage. C'est ça. Et troisième caractère, c'est tout les deuxième caractère avec collectif, appartenance collective, et sambaloniazine, c'est rien, il y a un catalogue, mais il semble ça même, manana pitaï, na tokoué, pas de sang. Et na cigarette afakamaka wood Kenyan, a sample pegusa, afakamaka. Sous qui est le sample Kenyan, à toi émanation. Et rien ne doit être sans sample. Et les samples, les samples les avez. Ni entre sample de l'état, et alimentaire. Les samples de l'état. Et rien nous attaquer le christianisme. Déjà, nous avons dit, pas maman la casse, nous avons dit, on fou. Et où vendrez-vous? Ça, c'est ça qu'à 47, tout le monde BDP, beaucoup de tours en 47, femme de 59, 1896. Tu viens de l'acquise, nous. Farandine, tam, maïtude. Dans les roules de couleur, mais sous ma signature, si il y a une farani pour ça, ça n'a dit un temps de passer les roules, ni à un tic à une grâce à tic. N'a sakala en Amérique. Les autres, je ne dis rien parce qu'ils n'ont rien fait. Mais les sakala, je m'en fous, je suis gracienne. Avant tout, gracienne, Fansankiou, total, 5e colonne, ni sakala va bénir, ça n'a pas qu'à toucher notre poids. Parce que les 47 foot, c'est un dinero. Enfin, les 1896, voilà, mais vous, la nuit, la nuit. Mais dire en France à Canadine. Là, tu me dis en France à Canadine, mais c'est autre chose. Tu me dis, ça, c'est un dîner. Enfin, Raoult, lieu, parce qu'elle est née. Donc, le Maroc est sorti. Maroc est sorti. Satellite des États-Unis, c'est pas bien d'être satellite. Mais au moins, le peuple marocain dit ça parce qu'on a investi là-dessus. Quand on a là-dessus, on a clinique là-dessus, on a enfin, ça, il y a des gens qui sont italiens, des pays où vous pouvez tout prendre. Enfin, dans le roi, Manouk, il faut que tu aies une université, Manouk, qui est dans le roi, et tout, c'est Madagascar. Il fallait pour Madagascar se réunir, et c'est vrai. Moi, dans une conférence, ce n'est pas un cours magistral, mais je voudrais vous faire partager tout ce que je pense des mots. Nias,
en tant qu'institution politique, des bases de l'idéologie, de l'exercice du pouvoir royal, en tant qu'institution militaire, institutionnalisation. Des institutions, d'abord, une institution doit être obligatoire. Ensuite, elle doit être respectée. Ensuite, elle est légitime, c'est-à-dire qu'elle est acceptée par la majorité des gens parce qu'elle répond à l'intérêt général et surtout, tout le monde peut assimiler l'institution qu'est le monde. C'est le tout le monde le centre de vérité, chacun est quel pour faire mon c'est les langues que je propose, faire les familles se dépassent, c'est comme des kisoués. Antanou, grand-mère, frère, ton bonheur, ramontan et notre vocalise, ramontan et notre jalouse. Saute à la tout con, ces gens-là. Fitenena kely fotsiny no raisiko satria efa voalaza ny professeur atao miakabiazana fa mamela ianareo ampitsangana olona maromaro fa ohatran'ny hoe resaka ody dia miara-miasa amina olona maromaro milalao ovitra zareo milalao ovitra dia mivezivezy amboniny tany sy any am-parakatsakatsana any mitsangana ngetrareo zafady mitsangana nama zafady reo zareo anisan'ny miara-mikaroka amin'ny tena miara-mikaroka amin'ny tena ohatran'le fikaroana zany dia le olona reo eo amin'izay hoe filalaovana ovitra izay dia miara-miasa amin'le tenen'ny professeur Rotin Serge teo amina zavaboary be da be misotranareo mety misy fanontaniana ofalimbo zareo ihany atao hoe ody horaisiko aloha famodirana kely ny amaritana ny hoe ody efa voalazany teo ihany fa ny ody na ny ody na ny aoly dia izay zavatra heverina fa manana hery afaka manova ny toe-batana ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy na afaka manafoana izany hery mitady amin'nytonina ny hery anaty tsy ambo hoe izahay ireo nanao fikaroana amin'izany fa mamela fa efa nisy mpialolalana maromaro dia manome solon-dalana ho anareo zany hoe mba jereo fa nisy mpialolalana maromaro izay tsy azo tikaina fa noho ny fulgence ohatra nanoratra an'le hoe les sorciers maléfiques et le preuve du tangely en pays betsomisaraka navoaka tao amin'ny omaly sy arivo tamin'ny taona 527 any amin'ny pejy 3 sy hatrany amin'ny 7 tsy azo dingana ihany koa iardimanina nandinika manokana any ambala velona fa hitany amin'ny faritra Antsianaka observation sur la sorcellerie ambala velona dans la région de l'Antsianaka tany amin'ny Bam page 50 pejy roamba takila faharoa amby 10 nivoaka tamin'ny 7 nisy mikaroka ihany koatra ny razana mianta Elisabeta nandinika sy namakafaka ny antony sy ny dikany ambala velona tany ambalavany Antsianaka anisany tsy azo idingana ihany koa i Larsvig ary niasa ny mikaroka be da be Larsvig nitrandraka momba ny ody fampiasan'ny mpamosavy ny ody fampiasan'ny mpamoroka ny ody fampiasan'ny mpitsabo nety-paharazana ary namahava ny momba ny tandindona raketa amin'izany ody zany ny lohatenin'le fikaroana hoe le symbolisme dans le culte malgache et dans la vie sociale populaire Acta Orientalia 46 nivoaka tamin'ny 527 pejy tao amin'ny pejy raiky amby 10 hatramin'ny 13
ao ihany koa tsy azo dinganina raha koty malala malanjaonina nandinika momba mosavy teto amin'ny merina dia nasongadiny tamin'izany ny fikarohana momba ny andrana fanasokajiana teknika ny mosavy ny fanavana ny mpamosavy amin'ny enti-paharazana sy ny mpamosaka noa sy ny mpamorika amin'ny alalan'ireo fitaovana ampiasaina. Ao ihany koa Michel Andrianjafy nanoratra boky mitatitra amin'ny toetra sy fihetsika mpamosavy sy mpamorika, misy ny tsara fanahy, misy ny ratsy fanahy, na dia voalaza aza fa samy bocal izy ireo. Ao ihany koa i Charles Renel nanoratra ny amulette malgasy ody esampia ao amin'ny BAM tome 2 tamin'ny 5/7/2000. Dia tsy azo dinganina ihany koa i Lucien de Villebrul, la mentalité primitive tome 1-2, l'expérience mystique et le symbole chez le primitif, le surnaturel et la naturelle dans la société primitive. Alfarania, Philippe Bozard, Plantes et médecine traditionnelle dans le sud-est de Madagascar, Journal of Ethnopharmacologie, nivoaka tamin'ny 2007. Rehefa hitatsika izay zavatra rehetrarehetra izay dia tonga dia hitsapikina fa ny fanontaniana hoe inona daholo ny karazana ody nisy tamin'izay fotoana izay. Ao aloha mizara telo izy ny ody tsabony dia ilay ody natao hiadiana amin'ny aretina mba analefahana sy anafanana azy, dia zay le atao hoe fanafody arak'le voalaza teo hoe tsy afa-misaraka ny ody sy ny fanafody. Ao ny ody iarovana dia ny ody natao hisakanana ny aretina na ny loza na ny fahavalo izay manafika ny tena, dia ao ihany koa ny ody haniombana na hamonoana, dia ireo zany ny ody ampiasain'ny mpamorika. Tiako mariana kely fotsiny hoe ny sarapy tsara teo ny mpamorika sy ny mpamosavy. Tsika mantsy rehefa miresaka hoe ody dia voalaza foana hoe ny mpamosavy fa aza-donoina fa ny mpamosavy dia le milalao an'le izy amin'ny lafiny tsara. Ny antsoina hoe mpamosavy dia mpamosaka ny hoavy araky ny nilazainy Ferran Kasanga any amin'ny bokiny. Zay natao hoe mpamosavy. Fa ny mpamorika dia ireo rehetra milalao ny tapakazo sy ireo zava-boarina andrombinany ary andatsahana aina sy atao izay tsy havanina ny mpiara-monina aminy. Ohatr'izay nama ny tari-dresaka fa tsy ho lava resaka fa ny fanontaniana no mitondratsika azy dia amin'izay mba nanakaran-kevitra. Izay ny teniko saotra. Alohan'ny hidirantsika amin'ny fanontaniana sy ny vanim-panontaniana mazava ho azy horaisika miaraka miteraka aloha i système B anao performance anasilama ao anatin'ny période individuelle. Salama daholo sika rehetra ara-bainy tsika tonga soa eto amin'ny fitoerana ity. Système D manaraka mitondra poésie kely anareo miareo mba samy akafy daholo. Et on su parce qu'on n'a pas assez su aux occasions qu'on a su saisir, saisir de 16 mesures, ce stylo sillonnant, ce silence donnant sens aux syllabes, laissant ces catastrophes dans son sillage, l'espoir de la mention et de la semence, faire en sorte d'être strict chaque jour de la semaine pour le salut de la race humaine et non seulement pour le SLAM. C'est cela même. Poésie du sous-sol, dessous le seuil de la pauvreté, des sociétés des richissimes. La société anonyme à la masse salariale suspecte, je suis spectre, objecteur de conscience, je ne fais pas de la Sciences Po. Et si je me pose autant de questions, c'est que les nécessités sociales, je m'y oppose. S'en suivent les proses, mon sport, le slam, mon slalom, mon silex pour foutre le feu à la salle, pas me sauver, shaker les seufs,
Le feu sacré, les stigmates du spritach, je stronde de sorte égo-squelettiques dessus sans instrument sordide. Je fais pas dans l'industrie de la sardine, donc j'essuie. Et j'insiste sur le fait que je fais du slam stricto sensu. Sans dessus de mes pensées dans le scénario à son suite, mon absence scénique, ceci n'est que de saison de la série chef de shérif. Sur la scriptura. Ou comment faire du silence une science picturale pendant les pannes sectorielles, mais sans saccader, ni les stylistiques, ni les sémantiques dans le sac à dos. Ce sacerdoce prêchant Saint-Ciel dans Sahara, où ça arrive, mais ça ira, et qui va me suivre, d'ici on s'en ira. Je suis pas le Messie, mais si on se décide de signer contre le système, on s'en sortira. Ça sera plus la Sadek, ni l'oncle Saint, mais notre nation qu'on servira, de l'ombre, on surgira, si elle potestas est. J'écris du soleil au sol, que savoure les Hirostratus et l'Everest, poésie céleste, pas normalise à l'heure. Tu passais les étoiles, je suis conteuse, je suis storyteller de contes interstellaires pour les pros et les sisters. Semper Fidelis, le slam plutôt que les sisters. Réfractaire dans tous les sens du terme jusqu'au cimetière. Ce coup de chasse dans le sacrum du système qu'on sorte sur une civière. Si ça cale la solo, c'est qu'il me cyber militant, je me considère pas son tulant pour devoir quoi que ce soit à César, jusqu'à saisir, c'est que ça c'est 190 secondes, je sanctuarise la scène, car c'est cela même. Le S et la M. Et si t'as saisi, c'est que ça cisaille, c'est 190 secondes, je sanctuarise le semblant de scène, car c'est cela même, le slam, et en su, parce qu'on n'a pas assez su. Sojourné d'Akouk. Système T. Il chamni à session na question-réponse tika sansou ou menana refitenena na bisi remarque manukana tinareu ou la saina etu anyu na tena fantalina makaskia ni luayevsika Antoine. Mélanie, monsieur était arrivé, sauf que Mélanie se m'a nakatana na folie. Ça fait. So le afaka mandroso ety aloha ianao zafata indrindra. Mamerina fiarabananareo ary inoko fa afinaritra antsika ny zavatra ataondroany za manokana aloha dia faly ary indrindraindrindra manolotra ihany koa ny fiarabana sy ny félicitation ho an'ny intervenantsika androany fa sary zareo mitondra lohahevitra ohatra zao ety amin'ny anjerimanontolo sy ety amin'ny public. Izaho moa dia tsy iza fa docteur Lazare Jamarson. Tsy diso salle de conférence angamba satria tsy anthropologue fa macroéconomiste mampianatra any amin'ny facdex mention économie any amin'ny université any Tuliara fa tsy efa Tananarivo akory. Sainga miintéressé ana ity resaka androany ity. Le any amin'ilay ndresan'ny professeur tegna matonga dia dirako avy hatrany hoe ny sampy dia natao ohatra hoe collective zany mitondrana azy fa tsy individuel. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana, remarque kely ihany sady fanontaniana apetraka aminareo intervenant. Raha niditra ny fanjakana, raha rava ny fanjakana andrina teto Madagasikara tamin'ny faraparan'ny taonjato faha 2010 dia mihetsika ny mena lamba. Samy malatsika fa makeny Ambohimanga ny mena lamba mandeha misotro vokaka milefinomby ary mitsitsika ary miaraka amin'ny sampy kely malaza izy mandeha manafika an'ireo mpanjanatany voanjo tamin'izany fotoana izany. Misy référence bibliographique ave tompoko fa za loatra ety tsy mahita miezaka amin'ny feuilleté boky any mijery hoe misy foudroyer ve ireo vazaha reo satria spécialité ny kely malaza ny mandatsabaratra. Faharoa manarak'izay samy mahafantatry tsika raha mamaky ny boky ny Père Calais nivoaka tamin'ny 1882 ny édition voalohany dia mahititsika fa Zanahary Tsimandry dia sampy nentin'ny tsy ny ambola miantafika
sampy entina miantafiky zanary tsy mandry ary matoa manana ny hasiny izy dia manana ny fadiny. Ny fadiny zanary tsy mandry dia ny tsy mihinana tomavadika zay ihany tsisy akoatran'izay. Nampiasany menalamby ireo. Nisy maty andrano ve ireo vazaha izay nampiasana ny zanary tsy mandry? Toizako ihany. Question fahatelo sady fanamarina ihany koa. Mafimafy tamin'ny 1947 ny zavatra nahazo ny olona tany Tsianaka, mafy tahaka izany koa ny nahazo ny olona tany amin'ny faritry Bezanjany. Dia tsika rehetra samy mahafantatra. Ianareo historien sy anthropologue moa tena mahalala an'izany fa izay juste mamaky boky fotsiny. Fa i Rabeaza dia sampy napetraka Andrianampoinimerina tery Ambohibe tery amin'ny Andrendranandro tery, izay sampy tsy avezako fa avy any faritry Bezanjany. Ary mafaitra izay nitazon'Andriana Fahajanahary sy toana dia tsy nahafaty an'ireo olon'ireo mihitsy ny maramila n'Andrianampoinimerina rehefa niala avy any Ambobeloma raha tsy izy mpitana ny sampy ny tena hoe alaivo ny alika mainty dia ataovy an'ity dia apetra ambony tratrako dia refony avy eo ambony zay avoafaty. Tsisy valaka amin'ny nataon'Andriamasina valina tamin'ny iza moa iny Matsatso. Matsatso koa tahak'izay koa. Kapohan'ny Matsatso ny ranony kopa mizara roa teo an-Tanjobary niampita ny olona. Fa saingy tsy haiko aloha izay mitranga tao anatin'ny sain'Andriamasina valina tao fa rehefa nalefa ny tany maty-vatana ny vadiny dia nahita hoe le hena tombany ny masaka ny tsy masaka fa ny aty ambony dia navadina any amin'ny Matsatso ny responsabilité hoe aka ny fanjakako zany le io ka ndeha ho vonoana fa tsy maty io mpitanany Matsatso io raha tsy izy tompony no miteny hoe ataovy an'izao dia mifaty ahy. Fa nitofiry ny mpitanany Matsatso io fa tsy nahafaty azy ny bala. Voalaza nefa any amin'ny inty izy any amin'ny récit rehetrarehetra sy jerentsika fa ikely malaza dia nanaina avy any Atsimo Atsinanana. Nanina ny tany Atsimo Atsinanana tsy nampiasa an'io tamin'ny insurrection? Marina fa tsy mbo manam-bola izy fa ny ondy entin'io any hatrany io. Tahak'izay koa Rabeaza, tahak'izay koa i Mafaitra. Naninona ny bedabe ny maty tao Moramanga. Farany raha mandrotsaka hanana ao anaty trano ny mpitanany izy ty le bibilava be ty i Ramahavaly dia maty ny herin'ny sampy ny odiny. Inona tsy nampiasana azy hoe sampy mpanjakana entina manafika Ramahavaly? Inona tsy nanomezana an'izany ho an'ireo mpitolona 1947 sa ve manome conclusion kely sa ve maty hasina ireo sampy ireo? Hypothèse ny iny maty hasina ve ireo sampy ireo no tsy afaka nandefa biby lava manarivony tery amin'ny vazaha akoatran'le gros, akoatran'le gros. Oui, maty hasina ve fa maninona tsy nalefa raha biby lava be amanarivony amanary na manetsiny izay tao ambotany nandeha nanafika ny vazaha tsotra kely zany. Zay nefa tompoky ny fanamarena kely sady anisany ihany koa fanontaniana kely mahakasika ny sampy satria izany sampy rehetra resahako zany sampy mpanjakana nentin'Andrianampoinimerina nampandritany zany. Fa rehefa miaraka manjakatsoroa Andrianampoinimerina zay tao hatrany mipetraka manjakatsoroa ao ambony ao manjakatsoroa rehefa makany Ambohimanitra ao amin'io mandrony io ao atampony ao manjakatsoroa rehefa miditra ny izy ty mandrony ianao dia miakatra any ambony any aloha Andrianampoinimerina miconsulte ny manjakatsoroa io mandatsaka vato izy hoe oui mahazo miditra ny olona, non tsy mahazo miditra ny olona, lovany avy tamin'ny Ramorabe io avy teny Marivatana. Inona tsy nampiasana an'ireny zavatra eny satria sampy mpanjakana ireny entina miantafika par rapport à 1947 resahako fa nanino tsika tsy nampiasa an'ireny nentina nanomerana ny mpanamboatra. Sotra indrindra tompoko makasivaka. Betsaka ny docteur Latsatsika na économiste izy aintsana tantara dia ao amin'ny tantarany Andrina no amaly azy voalohany indrindra maino ao amin'ny tantarany Andrina zany
afaka be lehibe mihitsy no alainy zay natsara nataony fohifohy rehefa misy manontany ohatrany dia amena le vanina. Ao amin'ny tantarany Andrina dia ty koa zao mba ampiseho anareo ny akabeazanareo ngambany tsy hita an'ity boky ity. Ny tantarany Andrina dia 1878 nataony 1882 première édition en fait 1862 sur 1882 c'est la même chose. Les ministres Gisèle Rabesana nous réédité à Nasfara en 1974, c'est tout que nous avons la latine à la coupe de ça. Étude comparative, un professeur Raymond Randier va faire une publiciste à ton petit anti de Pazaka Sakala. Vous avez perfectionné une merna, une institution malgache. Bien avant ça, la maïte et toi, ou la bien des finances, à nous, et tout le bien naïf, et falpéa, ils ont donné. Dès, il t'en a raison. Il dit, Tatarani en 10 ans, notre révérend père Calais, c'est bien qu'un bibliographie d'un docteur, c'est j'aime bien dire le mot docteur comme j'aime bien dire le mot général. Il y a, comme je dis, professeur, etc. Mais il y a une pagination acte. Il y a mon tir dans ton français. Il y a une pagination tir, les chiffres quels. Il y a une pagination père calé. Des manouks, sozanen, des tables d'intervention phares, les acquis intérêts. Pour que notre révérend Père Calais, non! L'ouvre, souffre dans la mouni, révérend Père Calais, t'es lui-même, dans des tout petits instants. Fait dans vraiment tout notre naissance. T'es dans mouni, t'es dans la cabane de la santé, t'es visée, rappelez ça, à la wana, moasfara, rempli des petits dans des centaines et de millions de francs. Ni volume, tombe 3 petits foot sur 6 millions de FNJ. Alors, la monographie du Bétulon, Père du Bois, c'est deuxième édition à ton jour. Ça va t'arriver, on est dans la publicité de mon père en réalité. À Saint-Paul, et on est 650 000 FGO, volume maïf, la Sana, la Kiss, les femmes à c'est une façon de se ça. C'est ça, les mises. Dans la mission, dans les musées de la photographie, il fallait pas vite, ça y est. C'est tout une boule. Il y a un endroit, qui m'a fait le temps. Les femmes savent qu'elles m'ont montré le vidéo, il y a 10 ans, à ton attention, les tatarani, docteur, les idoles, chapitre à moment des idoles, qui est malade, les titres, des femmes en tanis, femmes en nationale, les Bibles, de Bergama, que nous, la réformation, nous, les 1869, la religion d'État, le protestantisme, les handbétams, les relevantes, les fait famatiasme. On va dire les Nathalie, docteur, les professeurs, les femmes, tous les pères jésuites, fournissent les problèmes de médiation. Les roules, s'isoler, mano zavato BDP, mano aset et tout, rien manana zavato manana pana afa, l'uni Malagas tamin'ny 1896 na Malagas 1947. Les Malagas 1947, elle faisait de l'histoire sans le savoir. C'est comme un pardon qui voulait, je ne sais pas quoi. Dès toujours, Tanzan, les Touziens, fille d'Aléad, Timaresana, les Touziens, Arakekarena, les Terana, Poutianur, Faresana, Fono, intérêt, mapatisme, tout ce que vous voulez, pour avoir une société divisée. Fan vert, nanana, wakam, zeput, zeput. Tikansan, ça fait une arrêt. Et ton temps maman pour tennis. Samuel, les Tatars Namso, à famille, c'est un anthropologue, ça dit autant ferme,
any amin'ilay source any amin'ny avitsika reny olona reny rehefa manao fanadihadiana na manoratra fa nanoratra ny professeur iza nanoratra tantaratsika tsy lazany mihitsy izy hoe matin'ny le ranontsika zareo vazaha fa be dehibe kely lazainao anao hoe lui gros jereko nanjo anazy liala jereko nanjo anazy fa zay ny angaviko ndray zao nareo le manao amin'ny école doctorale reo avelao am'izay les sujets vagues ohatran'ny hoe Emmanuel Kant nataonareo any université any Tulea otao itsika Emmanuel Kant io zao zay miaraka tenenina hoe ataovy ody gasy toy zay hoe ody gasy nge tsara efa ataonareo hoe gasy ka hoe gasy 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 nge tsara vehivavy gasy ana manabala olona eratany alors tsy atao dialogue fa anao ka izy dia rehefa avy eo ianao mamana tokony hiteniny ankizy raisiko kely le fanamariany laza teo efa le fanontanianao voalohany efa voavaliny le resaka nentinao tao satria rehefa everinao enona sapetaka ao aminao le fanontaniana dia tandindrona aloha sy lalam-panafana ny resahana manino nda matsato rehefa mivadika le iny misy tandindronao ny ody zany aza tonono fa lalam-panahafana sy tandindrona no fifamatorana ifaneken'ny fiarahamonina mandray azo ody sy ny zavaboary ampiasaina zay aloha zany faharoa andraisako azy hoe ny tany isan'le tantara teo ianao dia misy tenin'ny Rousseau aza mety ahavaly azy fa ezako atika malalaka amin'ny teny gasy fa hoy le riany amin'ny contrat social hoe les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces mais unir celles qui existent. Ils n'ont plus moyen pour se conserver que de former par l'agrégation une somme de forces qui puisse l'emporter sur la résistance. Raha dikako dika teny malalaka zay namaliko anao dia hoy izy hoe tsy afaka morona hery vaovao ny olombelona saingy afaka manambatra kosa izay hery misy eo aminy tsy manana fomba ahafahany miaro ny tenany izy afa-tsy amin'ny alalan'ny famolavolana vondrokely iray zay afaka mitondra azy ho amin'ny fanoherana dia miasa ao verina miasa ao le tandindrona fa miampy ny lolotsainy ny fiarahamonina satria rehefa miresaka samytsika dia miresaka lolotsaina inona moa le lolotsaina fa misy égrégore eo anivon'ny fiarahamonina ainao tsara zany misy lolotsaina eo anivon'ny fiarahamonina tsirairay dia iny lolotsaina iny no mivondrona mampiteraka reziky sy manosika ny tsirairay andeha hitroatra raha ilana fanoherana ary andeha hanafika raha mila an'izay ery hoentina manafika izay. Fanontaniana iray farany no fanontaniana iray farany sisa no raisitsika fa mandeha ny fotoana mo hita hoe somary sepitsepitra daholo ihany tsika noho ny ankelin'ny trano noho izany omentsika ny namanato fitenenana izy no nanangana faharoa teo après an'ny ramse docteur teo io manao daholo nareo za aloha lina tamin'ilay izy fotsiny fa tsy inona moa tsy sociologue fa manao matematika sy informatika atsy fa malinana le tantara dia tiako anontaniana hoe mialatsiny raha somary mbola ambamimbamy be fa be dia be ny zavatra tsy haiko nefa tiako fantatra raha misy olo anankiray zany mba tia fantatra an'le mihaino foana manko raha mihaino kristiana dia ohatra hoe ratsy be le ody zay mba tia fantatra hoe inona ny atao hoe ody dia misy boky afaka mba atoranay ve hoe inona marina tena atao hoe ody dia eo amin'le sampy iza no afaka mamorona sampy dia ahoana fomba afaka manao sampy daholo ve hoe inona fipetraran'le olo anankiray mba ahafahan'le sampy tonga eo dia le manaraka teo le hoe mpilalao ovitra inona kay le antsoina hoe ovitra
dia fa inona zany fepetra atao mba aizana milalao an'le ovitra miavava kely dia manaraka na ianao an'le professeur teo anteny hoe iza kay le zanatrano izy za le zanatrano zay aleo izy ray farany a tena farany izy no fahatelo nanangana teo safady misaotra betsaka nanome fitenenana aloha dia tena nampihetsi-po be anaty zavatra androany ity satria nahitany madame Ravelomanana tonga eto ahako voalohany indrindra izaho hiteny eto tsy amin'ny journaliste anako Njaka ny anarako dia ny tena vrainako Andrianjaka misaotra betsaka satria ianao nampianatra anay tao amin'ny droit dia ny histoire des institutions sy histoire du droit nampianarinao anay nyvoiziko hatrany anaty gazety soatako zany dia isoranao mianadahy mianaka moa zany satria za tsy nahay droit raha tsy ianao sy monsieur Rakoto Arso Jean-Éric reo no nahaizako fe droit public sy droit privé zany za miditra fitsarana tsisy maka avocat zany raha tsy sérieux nampianary monsieur Rakoto Arso anay hoe do ré mi fa sol ny note rehefa mianatra droit ozy izy dia miimproviser nareo fa tsy hoe mahay mitendry hirany ambondrona ako dia hirany ambondrona ihany ny ako mitendry gitara na hirany tovitra zay rehefa fitsarana ahay milalao an'le lalàna dia nafinaritra izy hoe olona mpampianatra droit miresaka an'ity ody ity androany fanontaniana tiako apetraka kay tsika rehetra mety efa mahay an'ity zavatra ity fa miara-miaina man'olona tsika miala eto mody any trano nijery ny fandarana Cool TV za ala nijery mika nyteny tamin'ny télé dia natsoko lola avienganao ianao hijery mika fa izy niteny amin'ny télé momba an'ity conférence ity dia nitsoka le olona vao nahita hoe resaka ody le izy dia raha ohatra ka misy olona manaratsy ty zavatra ty any ivelany ihany hoe nilalao fanaratsy ny gasy tamin'ny mbola tsisy baiboly sy coran tonga teto fa amin'ity resaka ody ity dia inona tokony havaly an'ireny olona ireny zay fotsiny fanontaniako apetraka iaraka ho atambatra daholo zany le fanontaniana rehetra dia miara valiany ny intervenant atsika avy eo ato Sotra nanome fitenenana Gaëtan ao amin'ny EAD5 D3 ny thème quoi contribution à l'introduction de Tsimaito Mbiasa any amin'ny sud ouest any Betioka Atsimo fanontanianany amin'ny resaka ody ianao tao tanisa bibliographie BTP fa les sources an'le ody tsy voalazanareo hoe avy aiza le ody le ombiasa tompon'le mpamboatra azy zany tsy voateninareo tao anatiny tao dia moa ve afaka resahana kely zay zavatra zay sotra tompoko miarabantsika rehetra tompoko dia misaotra indrindra nanome ny fitenenana raha soanay avy amin'ny tena Stéphane philosophe de formation dia Christiane dia teo amin'le teny le nanao matematika teo hoe araky ny filazan'ny Christiane azy dia ratsy be le ody fa za Christiane comprendre ody tompoko zany hoe tsy ny Christiane rehetra no manao an'izay dia mahafantatra ny Emmanuel Kant hoe ahoana ny resahantsika ny Emmanuel Kant izy madama dia misy taona mieritreritra hoe tsy ohatrany tsy tena afaka mahazo an'izay atao hoe ody zay raha tsy misy any Emmanuel Kant satria tena miresaka métaphysique izy dia fanontaniako voalohany hoe inona tompoko aloha le atao hoe lalam-panahafana dia faharoa manarak'izay eo amin'ny resaka ody fitia hoe tsy haiko aloha hoe tapaka azy ve sa inona ny ampiasaina rehefa manao ody fitia zany fa inona tompoko raha ohatra hoe misy karazana ody atao amin'ny sakafo na ohatran'izany inona no ifandraisan'iny ody atao amin'ny sakafo iny amin'ny fihetsem-poko ahafahako tian'le olona anankiray zay tsy tiako mihitsy ohatra zany hoe mety misy fanazavana tsy haiko anthropologique ve sa
scientifique sa psychologique le ifandraisan'le zavatra iny le vovon-javatra iny mihitsy le am'le fihetsem-poko zay ataoko hoe eny e fihetsem-poko dia misaotra indrindra tompoko. aleo aloha valiana le fanontaniana mipetraka teo dia reveo indray. Monsieur le journaliste misaotra anao anaka matière dia lazaiko aminao fotsiny izao fa en tant qu'institution ny tenenanao anazy dia azavao tsara hoe andrekinany ny fiarahamonina azahoana objectif hoe filaminana ohatrany hoe odifity azahoako filaminana fa hotiako institution fotsiny dia le lazainy Émile Durkheim hoe zavatra ohatrany zavatra rehetra io fa misy karaktera efatra zany hoe manana ny lanjany koa io ody gasy io obligatoire manana caractère obligatoire dia azavainao aminy dia mamaly an'le zavatra lazain'le tovolahy teo caractère respectable io ody io je le respecte légitime io ekeny gasy rehetra io satria ody ary assimilable io satria ny ekeko te apiseka zay le izy zay fotsiny institution raisiko aloha le mamaly an'le hoe ody fitia inona ny fandraisan'iny sy amin'ny sy ny fihetsem-po iny ny tena fandalinana mora indrindra raha hijery ody fitia satria ho an'ireo mpanao rokandro sy ny mpanao rokalina mazava ho azy fa mbola tsy nanana fahalalana ry zareo tamin'izany zao zao vao misy an'le malagasy mikaroka ry misy efa laboratoire maromaro mikaroka dia hitan'le asina ao anatin'le tapakazo fa mazava be le izy hoe ireny tapakazo zavaboary nanaovana ody fity ireny dia ao aloha le hoe misy an'le lalam-panahafana raha ohatra hoe hitazona vehivavy ray dia maka malay misaraka ody fity zao zany malay misaraka sy hitazomako vehivavy anankiray misy ny hoe tsy ambandrafy sy ny tsy atosy-da sy ny tsy atosy-bavy le anarana dia efa mitondra le tandindona hoentiny jerevy any amin'ny bokiny sy raha tany mopera Razafintsalama ho an'le nitady tahirikevitra teo sy Charles Renel fa milaza an'izany izy iny tsy ho tany isaiko eto tsotra be le izy hoe ireo zavaboary nampiasain'ireo dia misy an'le vertu aphrodisiaque fa isika ho tamin'izany mbola tsy nahalala ohatra hoe inona ny fandraisan'le izy ka hoe tianyty ramatoa kely tia dia atao any anaty sakafo izy dia inona ny fiandraisan'ny fihetsem-pony tsy any amin'le fihetsem-po loatra fa any amin'le fanetana mpaniriana satria rehefa arotsaka ao le zava-maniry ohatra hoe inona re zao no akaiky indrindra ohatra ny maka ny fotsy avadika maka fotsy avadika ianao zao dia misy vertu aphrodisiaque amin'ny fotsy avadika rehefa atao amin'ny sakafony io ramatoa io le izy ka rehefa meazony dia tsy maintsy mitady izy zay le ody fity zay le lalam-panahafana sy le tandindona ampiasainao anatiny fa ohatra koa nefa rehefa misy olona anankiray tsy ho tiana dia mifanohatra amin'izay le anaphrodisiaque indray ny hoentina dia zay moa mahatonga an'le hoe fady an'izao omeo vanjobory ny madamanao na omeo vanjobory ny ramoseh-anao na omeo ravitoto dia manaova firaisana omeo ravitoto elaela izy fa tsisy nininona mandeha ao zany zao le hoentiny gasy le hoe tokony zao ny araka amin'ity kalakely ity fa tsy ianao dia sakafo vita amina ravitoto hoditra ravitoto sy ny rehetrarehetra nalefa ao aty arinana hitantsika fa misy valium ny ravitoto anaphrodisiaque ny ravitoto sy ny voanjobory ohatra dia nanontany koa hoe inona le lalam-panahafana le nazavaiko teo hoe analogie le lalam-panahafana ny tandindona symbole mpilalao-ovitra hoe inona ny mpilalao-ovitra dia ho valiany erika sa ho valiany manu
Sotra tompoko. Raha zafindrazaka raha Marson ery Emmanuel ho ampiko kanto rehefa kelikely. Sady tonga dia mahazo mamaly n'le olona teo. Le ovitra aloha zany a, ovitra raha tsy diso a vibration. Amin'ny teny vazaha izy teny vahiny misy atao te vibration, ovitra daholo zao ataontsika rehetrarehetra zao. Raha ohatra tsika mitovy a, raha mitovy daholo ny toe-tsaintsika hoentintsika eto, ka mamorona inona moa zany ny egrégore amin'ny teny gasy azafady. Lolo-tsaina mitovy tsika. Tsy manao politika miala tsiny. Fa miongana io fanjakana io. Tsy resaka politika io a, fa resaka hoe inona toe-tsaina miaraka avitana manova rafitra anankiray. Dia iny ovitra iny zany a mikarakara milalao an'iny resaka vibration iny a ny ataonay. Ny zavatra telo tsy maintsy arahanay dia izao a. Voalohany aloha, inona ny tombontsoa iarahantsika rehetrarehetra, zay vao mieritreritra ny anahy. Ny faharoa hoe raha zay ny safidin'ny olona ray dia tsy maintsy ajaiko iny. Sarotra le izy a, ohatran'le resaka ody fity teo. Fahatelo farany a hoe miasa ianao vao mahazo zavatra. Zay telo mitambatra zay dia tsotra kely. Amiko le sampy, le sampy a, misy ny sampy hita maso. Iny le inona avy izy teo malay misara kikisana ny ravina haniny, iny le fizika zany. Fa misy ny atao hoe éthérika zay tsy hita maso, zay ao anatinao. Fa toe-tsaina ratsy tandremo dia fa lasa sampy. Tandremo tsara. Raha ohatra ianao ka mandefa toe-tsaina tsy mety na mety, dia arakaraka iny le valin'le sampy ao a. Dia dikan'izany a, nanoratsoratra any moa, le sampy zany a sy ny ody a amiko dia misy le antsoina hoe dualité foana. Misy ny tsara ao a, misy ny ratsy. Dia eo amin'izay zany a, amalykela ny valiten'ny madama Ravilmanana teo a. Madama ny antsoiko anao satria le fanahinao mihitsy ny tena tiako iresaka amiko. Fa tsy le professeur. Le professeur napetraky ny olombelona satria manana fahaizana ianao. Fa ianao mihitsy ny voanandray ny tananao teo dia rehako tena tokony mahasitrana be ny tananao iny. Raha tsy efa manasitrana ianao, azafady. Eo amin'izay zany le hoe mba afatro fotsiny zany raha mety. Raisinareo raha tsy raisinareo tsara, tsy raisinareo a tsakotsakoy aloha. Aza milahatra amin'ny Maroc, malagasy tsika. Aza milahatra amin'ny Maroc. Matoa mbola dokotera mbola tsy nety le tamin'ny 47 sy ny hoe rano a. Mbola zay aloha ny tantarantsika malagasy zao. Manana ny tony manam-pahaizany tony tsika, tokony amerina indray, amelona le tantara. Satria amin'izao fotoana zao a, le vibration maro samihafa, misy mampiasa ody amin'ny lafiny tsara, misy mampiasa amin'ny lafiny anankiray a. Mbola tsy miaraka ireo rehetrarehetra ireo. Dia dikan'izany aza miady-saina be amin'ny efa lasany. Fa zao amin'izao fotoana zao zany tsika miaraka manorina zavatra vaovao izay hitantsika hoe mety ho an'ny firenena. Dia amin'ny ankapobeny zany a, zay le ovitra farany a, miankina amintsika ny hoavin'ny Madagasikara. Rehefa mahay miray iny tsika, mampiasa ny sampy tsara ao anatintsika aloha voalohany, zay vao mampiasa ny sampy ivelany raha ilaina. Fa tadio fa ny sampy ivelany a misy fadiny foana. Fa ny sampy ao anatintsika, satria tsika ina moa zany composé mifangaro. Miala tsiny fa za tsy mahay, tsy nahita fianarana firy a. Itsika misy vatana amin'ny maha-olombelona, misy saina ary misy fanahy. Fa ny tena olana amin'izao zao fahitako anazy a, le vatana ny teny enjehan'ny olombelona. Le saina ho enjehanareo ety, fa le fanahy aiza no enjehanareo. Iny ny anaovanay an'le ovitra iny, ahitanareo an'le fanahy. Fa rehefa mety tsara ny fanahinareo a, milamina ny vatanareo a, mety ny sainareo a, dia eo amin'izay nareo mahita hoe ay ve zay le izy moa le ery amin'ny Andrenamponimerina le tranony io, le any Ambomanga. Manjaka tsiroa, miala tsiny fa tsy mahita tara madama. Fa dia nalefa tao fotsiny. Dia mihaino an'le ovitra ao ianao a. Dia mihaino an'le ovitra ao ianao a. Ohatran'ny tsy maninona. Nefa misy karazan'olona vao miditra ao a, to dia mandohalika mivoaka azonareo.
fa ny tena ilaina zany a dia ty ataovy madio tsara amin'ny fonareo fa rehefa madio tsara amin'ny fonareo a milamina daholo ny rehetrarehetra tonga hatrany amin'izay toerana tianareo nareo fa ny fanahy tsy limité temps tsy limité amin'ny fotoana ary tsy limité ny espace raha te handehandeha nareo any tamatavy a ao anatin'ny ataonay koa zany a akipio fotsiny masonareo a dia mivena fanahinareo mandeha any tsisy haiko fraction de seconde nareo dia efa hitanareo nareo manofy reny e dia reny no ampiasainay amin'le resaka ovotra ao misaotra ataoko azavakely fotsiny le izy tsy hoe manao dokavarotra fa reo olona scientifique ny lalatsaina oentin'ireo olona reo mety ho gagonareo raha hiteny hoe milala ovotra fa rehefa jerevantsika any amin'ny boky any le izy dia ry zareo reo le manao an'le clair ressenti reo olombelona reo zany no afaka mifaneraserany amina intrahumain sy ny intraterrestre sy ny rehetrarehetra atony ry zareo fa misy mahay miresaka amin'ny kalanoro misy mahay miresaka amina zazavavin-drano misy manana dragona resao zavatra marina ny resahako clair ressenti le izy rehefa ny anaty boky any a clairvoyance fa reo ry zareo reo dia mahafinaritra fa rehefa malalaka dia atony izy fa reo mavita n'le hoe mineutraliser ody a sy manangana ody zany zay ny nanasako andry zareo androany hoe ohatry ny ahoana ny famononana herina ody anankiray a dia ohatry ny ahoana ny fananganana ody a sy famoronana sampy satria efa ndresana teo hoe ny ody dia any tsirairay a fa ny sampy dia le lolo-tsaina na le egregoriny rehetrarehetra no mampisy ny heriny a sy ny asa aza matahotra nareo fa olombelo oatra nareo zahay fa nenay a miasa izahay manao recherche vo mahita n'le zavatra tsy hita maso fa nenay tsy hoe ianao ony a mipetrahan-javatra ho apetraka aminao io zavatra io nenay tsy zay fa zay mihitsy mikapoka hoe aiza maninona makaiza ao a fa tsy olombelona normal zay a seriana question farany ary le Ramsey manao dia avy eo a enao manao marron io dia enao dia tsy misy any arinany atao aloha zany enao dia enao dimy zay sisa voalohany tena mankasitraka nareo nikarakara an'le conférence azo ohatry zay fa mahafinaritra be tompo Andrianina Rajoana Arson a doctorant en géographie D3 amin'ny fanontaniako tompoko dia hoe raha ny fanazavany Ramsey teo a zany dia hoe resaka scientifique sy ohatr'izay le zavatra zany raha ohatra hoe misy an'ireny ohatra hoe zanahary manatrika na mandrava sarotra raha ohatra hoe tsy hamasinina ve le izy na tsy asiana herin'ny fanahy ao anatin'le izy dia mandaitra ve tompoko le izy a sa manahoana fipetraka izay dia fanontaniako faharoa hoe maninona tompoko a ny ody gasy zany a rehefa ohatra hoe matetika mandeha any andafindrika dia matetika tsy mandaitra le izy saotra tompoko salama daholo tompoko manatitra ny arabo voantsika rehetra dia misaotra na ame fitenenana mara matoky azy a manangasy tsara avy any amin'ny faculté en science manao mathématique M2 liana koa am'le torevitra le velakevitra moa zany indrindra le conférence ny fanontaniako a makasika an'ilay ody fity teo moa ve raha manao ody fity a satria tsara le zavatra resahana le olona andefasaka ody fity ve ndrao kosa tsy mifanaraka misy zavatra tsara koa etreretina tsy miteraka fifangaron-javatra ve raha ohatra koa izy misy zavatra fetretiny nefa iza anody fity amin'ny razavavy atsy nefa izy manana eritreritra hafatsy ataoko hoe tsy misy fifangaron-javatra ve zavatra zay sa mety misy fandraisany any rehefa avy eo ny faharoa makasika an'ilay boky be da be ndrasahanareo teo araky nireko teo za manao matematika fa lina sy tia mamakivaky zavatra ohatrohatry reny a fa raha ny borosanay re tompoko na ny zavatra misy iainana am'izao fotoana zao a na 6 millions zany tsy ho takatra n'izay izy na groupe de 20 étudiants raha zay tsy hatakatra an'izany ny tiako ampitaina dia tsotra hoe move ho anareo
manampahaizana ho anareo professeur ho anareo rehetrarehetra indrindra maromaro amintsika eto no mahafantatra olo-mpanjakana mpitondra fanjakana indrindrandrindra tsy mba misy ve zavatra azo atao a afana manamora zany hoe accès amin'ireny karazana document na histoire sy ny rehetrarehetra afana zany hoe na tsy avidy an'le izy ary dia mba manana accès any tsirairay toy ny ataony raha tsy laza ohatra amin'ny akaiky indrindra malaza zao témoin de Jéhovah tena zaray-potsiny an'zareo satria iny vetivety tonga ny avatra tsy afaka manao koa ve tsika ohatra hoe mba mangataka amin'ny na manao tsy haiko na misy investissement atao ho anareo mpandala sy hoe mpanao any zavatra zay karazana manao matrakazy misy ny réseaux sociaux misy ny télévision misy ny radio misy ny magazine rehetrarehetra raha tiatsika satria basitsika manko de le tolom-panafahana zao nefa mino angambo fa raha te anao zavatra azo ampiasaina daholo ndrehetrarehetra eny fa nefa reo mampalahelo anay mbola mpianatra ny tena indraindray aza na fascicule midy anareo professeur docteur sy ny tarina na 5 page areo dia vidinay 5000 ariary ataoko ngambany marina fa mety misy zavatra fa le accès amin'ireny zavatra reny ahafahanay miverina inona marina ny tantara inona marina ny zavanisy ahafahana zany manamora ny zavatra zay zay ngambany fantaniko sy karazanareo marika kely fotsiny ngamba fa dia makasitraka makatela to miarabaka traketratsika tagnaty sala anarako raha nomenjanahary avy eo amin'ny science sociale de développement département en histoire ny fanontaniako ny teny madame professeur teo hoe taloha tsy nisy sampiratsy dia am'izao zany misy le sampiratsy dia fa maninona ny tsy maintsy hoe misy le izy dia ny fanontaniako magnaraka hoe very asina ny samitsika teto natonga le tsy nandaitra tamin'ny tsy nanaovana ny anina teo dia hoe tsy zavatra azo atao ve amerina ny asina n'le izy hoe mba hiverina ohatry ny asiny taloha dia mba azo eritreretina ve hoe niverena an'le hoe le asina sao dia le asina very no mampandratsika ohatr'izao saotra tompo ia mamerina ny fiarabana zay efa metiny teo aloha ary misaotra anareo mpampianatra sy manam-pahaizana ihany koa Antonio Razanazatovo avy any amin'ny faculté d'Aigues Sandrainjato Fianarantsoa manao master 2 de recherche en sociopolitique fa manao fikaroana ty Antananarivo dia sendran'ity zavatra ty dia mba nandalo ny ay indray angamba nyresaka ody nyresaka ody gasy nyresaka sampy anareo teo mba tiako fantarina hoe satria efa naheno koa n'le hoe sorabe ao sorabe le sorabe ve zany misy fandraisany amin'le ody misy fandraisany amin'le sampy ary raha misy izy dia ahoana ny heriny ohatry ny ahoana ny zavabitany ary ahoana koa ny toerany eo amin'izay ody sy sampy malagasy zay saotra indrindra tompoko mamerina ny fiarabana antsika rehetra dia misaotra betsaka ny intervenant androany fa tena tsara le conférence sady tsy dia fahita loatra fiandrianjato sojoro mpianatra avy amin'ny zanatsehatra ay olona mention anthropologie faculté des sciences humaines lettres et sciences humaines Antananarivo fanontany koa fanontaniana kely sady tsotra mandaitra ve ny ody mandaitra ve ny ody dia mamela anareo tsy manina sady amaly an'le fanontaniana sady amaly kely andra mbaly fanontaniana fotsiny hoe mandaitra ve ny ody efa nazavainy zokomika moa teo ny hoe le ody reny mety ahitana tsy haiko mandika azy amin'ny teny gasy elana tsiny principe actif ao anatiny ohatra hoe raha tsy resaka ny maly amisaraka tsika zao nyresahany teo hoe aphrodisiaque ny mandrava sarotra sy ny sisa fa za manokana mahita hoe tsy mandaitra ny ody any amin'le efficacité véritable zany fa manana lay atsony ny mpianatry ny olona sy ny mpanao anthropologie moa mety mahalala anazy tsara Claude Lévi-Strauss manana n'lay atsony hoe efficacité symbolique zany hoe mitarika le tandindona mihitsy mitarika ny olona fotsiny le izy fa tsy tena misy efficacité véritable ohatra hoe le resaka maly amisaraka teo dia sady ao le principe actif ny ao le efficacité symbolique ohatra tsika hoe rehefa marary tsika vao mahita ny tavan'le mpitsabo fotsiny tsika dia ohatra ny tonitony zany le aretina
vao mahita an'le zay moa le antsoina zareo hoe théâtre médical vao miditra amin'ny hôpitaly tsika manao akanjo fotsy daholo ny olona ao anatin'le hôpitaly vao miaraka amin'ny seringue fotsiny izy dia ohatran'ny hoe sitrana fa raha comprimé no même mety tsy dia tena sitrana na dia principe actif mitovy ary ireo ny mahazava-dehibe an'le symbolisme le fombafomba anaovana azy le joro anaovana azy le rite raha iresaka androkandro zao tsika angamba tsy dia tena le principe actif loatra fa le fombafomba mifamaritra amin'le izy ohatra hoe tsy azo ngotana ty ravikazo iray ty raha tsy mihodiny impito eo amin'le hazo na manao an'izao fomba zao na manao an'izao fomba zao ka ny efficacité an'io zany amiko a dia araka ny teny Ntaolo ihany hoe ny valala misy ny plaza mahay misaotra tompoko. Ho famerenana kely fampatsiahivana kely ny programmatsika mialohan'ny amalin'ny intervenant atsika reny fanontaniana farany androany reny dia mbola hisy ny performance ana slama miaraka amin'ny Paris Benson rehefa vita le séance na question réponse dia mbola hisy ihany koa ny live painting miaraka amin'ny collectif Mesa omentsika ny intervenant reny fitenenana. Mitsangana ngela ary fia azafady nitaraintsika teo hoe vatsym-pianarana ve le ry anisy mpivarotra boky ary mantahiry boky be tabe dia resao mangingina izy fa any aminy zany le ry totozy kelina biblioteka dia misy boky maromaro any misy amidiny misy tsy amidiny dia akavitsiana amin'ny boky tsy hitany amin'le ry izy ihany koa anisan'ny nanao fikarohana fanohanan-kevitra momba ny pseudo-prophétie sy ny pseudo-prophète zay dia anisan'ny manakambary izy amin'ny resaka rokandro sy rokalina zay ny anankiray asaiko mikaroka kely nareo valin'ny fanontaniana jereo ranjazana mihoatra any amin'ny 3:10 nanoratra poésie zay le ry hoe makamamy dia anaty farangososina ny ve ody ve ny razana hoe fa naninona ny malagasy naninona ny natao ratsy le izy dia jereo ranjazana mihoatra any amin'ny 3:10 nametraka fanontaniana izy hoe makamamy dia anaty fonteny ve ody ve ny razana dia tanysainy teo ambomanarina ambodimita ambody zao dia any afarany hoe fa latsaka mivody raha tratram-body omby jereo zay. Manaraka koa hoe mandaitra ve ny ody sa tsy mandaitra raha ohatra izy ka inonao raha ho an'ny teny ahoana re tany amin'ny 1770 aloha izy tsy nandaitra araka lefa resaka teo fa raha izy ho ampiasaina ho fanafody tsy ody fa ho fanafody zany hoe raisinao an'ny tenanao mandray an'le hoe le actif sy passif ny tenen'ny rafi teo dia iny izy ny miasa tanteraka manandrama mandravasarotra sy ny bibla tsy maty andavaka sy ny rehetrarehetra dia mandaitra. Momba an'le asina ny asina efa tsy mieritreritra an'izany tsy ngasy fa le asina taloha institution politique angeza be dia ny mpanjaka mihitsy no médiateur entre le monde sensible ny tontolo iainantsika tsy ny euphémisme banque mondiale nanao an'io hoe tontolo iainana io fa razantsika raha nafantatra an'io entre le cosmos le monde visible et le monde invisible mpanjaka no mpanelanelana ka tsy nisy mpanjaka tsony tsika nisy olona effectivement nisy reny MDRM sy ny zavatra ohatran'ireny fa tsy nieritreritra mihitsy izy hoe sur le plan de la vertu dans le sens latin. Vertu, hein, c'est quelque chose d'inhérent, d'intrinsèque à chaque chose. Jacques Weber, dans le dictionnaire Jacques Weber, les pères jésuites, ni asna malagasy, ni kasna manananas. Comme les latins autrefois, virtus ou virtutis, io asn'io nanana an'io le olona dia nanana tanjaka
dia le raha ohatra ry izy hoe misy basy eo misy baly eo makany izy sady nanana olona nay niarange izy on avait des véritables tribus olona mitondra tafika ny olona mitondra teto nge ils étaient en même temps de bons gouvernants, des généraux, des évangélistes na pasteurs ary mpampianatra zay zavatra dimy zay vao manana atao hoe manamboninahitra fa tsy tonga dia lasa général de corps d'armée sans bataille. Allez. Zay. Efa mandeha ny fotoana fa jereo ny fieraon-kasanga dian'ny atemoro anakara teto Antananarivo sy fieraon-kasanga mitantarany Alita Warata na Rally Tavaratra. Zay ny toroboky omeko anao dia jerevo any fa efa mandeha ny fotoana dia tsy voazavantsika intsony. Izao tsika dia andray ny Paris Benson zay anao performance na mbola slam ihany mbola ao anatin'ny loha hevitrintsika androany momba ny ody sy ny sampy. Sy ho tehaka mafy be kosa ary e. Salama daholo afaka mitsikitsiky koa na miresaka zavatra matso ny anarako Paris Benson ary nareo bala rano tolona fa tsy angano bala rano tolona fa tsy angano ireny raha nandoko menamena ny loha ranony sahabe ilay Lemuria nampisalotra voninahitra ny kiaky vahombe iry Beatanana ary Tsirekitsy ry masika velo tsisy mpitolona matimaty foana fa efitra no mitoetra indraindray avelo ny eto tany fanjakana eny tany tandalana ny vahoaka miondrika miandrandra fanivana ho simba ny fitiava-tanindrazana raha mekasina ny fanimbana i Madagasikara matetika efa latsaka katerena ekena tsy lavina fa ny malagasy efa resin'ny rasiny rosony tsokalobe nandefa taiatsalaka nefa nampitotongana ny arikarena fahobe i la Frantsa modina me fahaleovatena mandrakizay nefa aiza ny tsikitsiky nandatsahana ny rahandro dadabe anay lasa masosotra be meno fampanantenana ataon'ny mpamoretra viretra ny fotom-pisaina na raha zay fatina kolokolo matetika voavetaveta inona tsony ny lazana hoe misy ny masoandro Gasikara mety amiratra izao sy anao efa samy nanonofy atoandro ary nizaniza ry maika eo amin'ny seza fiandrianana ny fahantrana tsy lavo loka mibany tsy ala amin'ny ravim-bomangarony angefy sy voatavo mampanantena misy pifampafy tsy iopefy ty tanindrazantsika ty tomefy satria tsy voarefy lavitry ny afo ny kitay be milangy efa ménopause il était une fois les bois de rose ny eto tolona ianao ve mitolona bala rano tolona fa tsy angano efa mbiolany hevitra ny mpitarika ny favoazana mibaribary any anaty taremarika be ny manao atsirambona miamaro ny voatarika ekena hoe matota fita mety efa nahainy karoka saingy raha sy doka ny teandroso tsy ilaina ny mitsitsy lamba rovitra aza malaina misandratra na dia ny azo avy any aza no alandrivotra raha tonga vahiny maaiza mamelatra tsy ampisafony ao amin'ny olotry ny volaninao zany izy na ny fidy anao na tsy bala rano tolona fa tsy angano. Je représente cette entité entêtée, victime d'un état endetté. On opte pour la vendetta de la masse à la recherche d'identité. Mon espoir n'a plus sa validité, je refuse la lutte des classes. Je suis jeune, j'ai de l'allure. Je n'ai que mes mots comme armure. Mais bon, ensemble nous luttons, ensemble nous vaincrons. Peut-être bien d'ici peu, dissipé, nous vaincrons. Je participe, j'anticipe, c'est mon type. Tout droit sorti de l'analyse, je suis le seul prototype. Je tape, je veux le top. Inutile de me convaincre à l'amiable, car je sais que les politiciens sont incapables d'avouer qu'ils sont coupables. Bala rano. Tulna fa tsy angano.
Je représente cette entité enragée. Et la question dans tout ça, c'est que toi, tu représentes quoi? Bala, rano, miaram tulla, fatsi miaram tatarangano. Merci beaucoup. Paris Benson. Entintsika amaranana an'ity fotoanandroany ity zany dia performance ana live painting izay ataon'ny collectif Mesa. Nataka fitahina aminao mba omeo fahasalamana tonga lafatra omeo hery sy tanjaka ka mba samy azo an'izany daholo izay rehetra ko rehefa avy nangataka aminao zay ray dia atsony ianareo manakasina ny avaratra sy ny atsimo ny andrefana sy ny atsinana ny eto anivon'ny tany ny foko 20 ny zanahary anao bakabaka mandia tany mitety vato anaty ala anaty rano ny razana ny andohanay lafindray lafindreny tendrombohitra 12 lohasa 7 lafiny 8 zoriny 4 ianareo manatrika etony koa masina anareo andrina any amin'izay toerana misy anareo any fa zay kosa vonikasina ka iaraka nandratra hoe mandrosoa asina tompo
mastana mandray ianao ny tokoteny ianao ny tokotany ianao ny tokotena efa nilazaina fa ny mamaritra ny olona ny fanahy ny fanasy ny tany ary ny vatana izay fijerinao izay fiavinao izay efa aty ka atraiza ny fifoazan'ny masom-panahy atraiza ny maizy anao efa najoro ny ahy akasitrahako ny ahy satria tany mananjina efa tany mananjary Madagasikara resy anady, Mahagasikara resy anaty. Rehefa nifankatia sy ny fampitady dia nisaraka. Satria io ny fihavanana sy ny fanandevozana tsy miaraka dia nifampijery, dia nifampiandry. Le tanaty folo lasa nisandrina na sotoavina mba ho an'ireo zandry. Raharazana tsy hitafo azy aty vomaga. Fo azy ny anareo fa ny anay aloha andry am-pilaminana. Nanariny maha-olona nitsakitsahana satria hoe milaminana. Ny anay fony mbola velona dia tsy mena mitafa. Le nosy maitso vetivety dia lasa nosy mena ny raha. Simba ny sokitra na mpidirina ny volo. Ny teny misy ny sokatra dia lasa isa ny famantaran'ora. Mety hoe fivolana le izy fa ny takalo tsy nisy hoe lafo na mora dia ny fihavanana koa tamin'izany tsy nisy ambadika vola fa eny tsy foana izany ny takalo. Ny fahaleovan-tena na takalo aina izay ny fantaro. Antsy, sandry, angady, noratraina ny fony, taona ny vesatra izy dia nangadiana ny zony. Tsy moatigina takalo ny sotoavana malagasy. Efa tantara mipetraka ny mason'ireo zaza nangasy azy, natao fitoeran-tongotra ny lolo fitombenana, tsy afaka nitaraina, dia natsito fotsiny faty rehefa tsy naharaka ny aina. Na manetsy ny ary ny olona nafoy dia tsy manandanja anisany ny lokom-bolokotra. Rehefa maheno hoe nivonoana tantaran'ireo razana dia torakovitra. Teny fotsiny sisa le hoe mahaleo tena. Rava ny fihavanana, mbola manandanja ve le hoe firenena. Nandeha ny fotoana fa mbola tsy niova le hoe mosimena. Za le gasikara rovitraina
le mahay fanambola velona le tsy afaka ilay nosimbaina tsy afaky ny akaiza satria efa fantatra fa ny vola koa mahery samy mahafantatra fa rehefa mitady ny tombontsoa ka samy mpirala melala ihany no mpamosavy malemy efa nolevonina nalevina niaraka faravody lanitra ny maizy aho efa fantako fa zay arovako ihany eto ny samana vary efa fantatra tsy nomena zoa nanany maizy aho fa ny tombotsoa zava-mahery samy manany azy laza samy tompony laza samy avy aiza fa inge rehefa simbe samy kopy daholo fa hoe tsy mita zany ho any sampy tsy mananina zany ny aniny fa efa fantatray fa ny anay tinay satria tandrazanay arovanay satria avy amirazanay akafizinay tazominay omenay kaza miany tetrika manovoasina fa sika janahary ohatrany madio anaty sady vodidina le-panahy madiosaina madio fity manazava tontolo ny anjara fanahy zay tontolo salamitra ivelarany samy manitra tsy misy mitombo tsy misy nikely tsy misy voafaritra tsy vonina manitra fa mifono mitety de vonina izary zara fanahy lavitra mifanahina zara fanahy zara vina zara aina velinaina ray petsapetsa samy ravo samy kotsy ny famaliny mitsindromandry mafana fijery mifamaritra anaty dia mifanotrana sy mifanasa tonga ny masina tiana sy maharavy manorona tontolo vitarary mandala loatra ny hitsy mandravina amin'ny rariny sy misy akiafinafy tontolo tsy resy tontolo sy vody tontolo vanina mampisy faka mampisy fanahy mampisypisy ny fanahy mampisy faka vanina tontolo sy vody tontolo tsisy refy tsy misy akiafinafina mandravina amin'ny rariny ny hitsiny mandala loatra ny manorona ny tontolo vitarary tiana sy maharavy tonga ny masina sy mifanasina dia mifanotrona mifamaritra anaty mafana fijery mifamaliny mitsindromandry samy ravy samy potsy dia miray petsapetsa satria verinaina zara aina zara vina zara fanahy lavitra ny fanahina zara fanahy dia vonina izara fa mifono mitety tsy vonina manitra tsy voafaritra tsy misy nikely tsy misy tongo ivelarany samy manitra tontolo salanitra ny anjara fanahy zay atokana manazava tontolo madio fity madio saina sady voahodidina le-panahy anaty madio voatsitrano fa singan-janahary manovoasina lafaka tetrika voary voatary tontolo lavitra fakapanahy piso sy zara efa vita ny-janahary sy nive dia nanatomboka sen'olombelona Mesa. Aleha tohizantsika ny tehaka mandram-pialany zareo eto amin'ny sehatra.
lava ihany zay fotoana niarahantsika androany zay hita moa zany fa hoe mbola tena bobaka be ny fanontaniana manitikitika atsika tsirairay avy fa voafetra amin'ny fotoana moa zany isika ny amin'ny anio mety amin'ny fotoana manaraka angamy zay zavatra izay isaorantsika era-po era-tsaina ny intervenant antsika androany professeur Ravelmanana Jacqueline, historienne, de Randji Sloufnatenaina Mika, anthropologue. Manarak'izay dia isaorantsika ny partenaire atsika tsy izany fa ny ADMC CRAM napetrano atsika androany ary ny les infos de l'université zay mandefa en direct an'izao fotoana izao amin'ny page Facebook zareo. Ankoatr'izay dia isaorantsika ihany koa ny partenaire média atsika amin'ity fotoana ty androany zay ny Cool TV sy ny Malagasy TV. Isaorana ihany koa ireo mpanao gazety hafa tonga androany fa ny tena isaorantsika androany tena isaorana androany dia ianareo tonga nanotrana tena maro dia maro dia maro omentsika te-akaritsika dia misy fitenenana fandraisana fitenenana kely izay ho ataon'ny responsable ny les modules anay nahatonga an'ity fotoana androany ity. Docteur André Miarseta Androsolof. Mamerina amin'ny fisaoranao antsika rehetrarehetra tsy handray fitenenana lava satria mpanosika fa tsy atosika. Mangataka ny promotion roy izay nikarakara an'ity ho hita bahoaka eto satria nareo no nitotona fotsy an'izao hetsika androany izao. Tsara ny manamarika fa notaire zareo amin'izao conférence sy organisation zao. Misaotra antsika rehetrarehetra. Reo zareo misy tsy eo fa misy miasa, misy tena naka congé mihitsy dia averiko any amin'ny Océane ny fitenenana. Farany eto zany ny fotoanantsika androany averina ny fisaorana ho antsika rehetra.